Tonga nitsidika ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Ramatoa Laura Valomanana ny délégation'ny banque iray isam-pirenena no tarindramatoa Coralie Gervais Omaly. Ny antony moa zany mazava ho azy fa dia ny fitondrana fanampina sy ny anoanana izany commune Antananarivo renivohitra izany niompana betsaka tao anatin'ny diniky ny rotontary ny makasika io fifanomezan-tanàna io. Firenena iray mbola miaina ao anaty fahantrana i Madagasikara. Hita sy tsapa izany manerana ny faritany enina fa indrindra eto Antananarivo izay renivohitry ny firenena. Tonga nitsidika ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ny banky iray isam-pirenena izay notariandramatoa Coralie Gervais izay nilaza fa vonona ny hanampy an'i Madagasikara fa indrindra ny tanàna n'Antananarivo amin'ny fanenana ny tany fahantrana sy ho fampandrosoana ny ara-tsosialy sy ny ara-toe-karena. Isy ny tetika sy entina hanampiana ireo olona tena sahirana any amin'ireo faritra iva sy mba hananana trano finenana izay tena iopana ny fanampiana. Fiara-miasa izay irahan'ny tanàna n'Antananarivo sy ny banky iray isam-pirenena. Tanjona ny hanatsara ny tanàna n'Antananarivo raha nambaran'ny ben'ny tanàna Laura Valomanana ka vonona ny tena ny ara-asa ary manokatra ny varavarany amin'ny rehetra.